Efa ifarana ny taona tsy hoe ilainy keo dia ifarana ny tetezamita araka izany dia nivory ireo mpitantana ny arenakibon'ny tany na ireo avy amin'ny ministera na avy amin'ireo birao izay miara-miasa aminy hitondray ny vohitra sy ireo avy amin'ny faritra ihany koa fotoana izay nanatanterahana nijery todiky ny taona lasa izay rehetra izay ny teny amin'ny la résidence Ankerana moa no nizorana ity fivoriana ity. Nanao ny tombanezaka tao anatin'ny roa taona izay nitantanan'ny ministera ny ministry ny arenakibon'ny tany nandritry ny fionana tamin'ireo mpiantsehatra Isatsokajiny eo amin'ny fitantanana ny arenakibon'ny tany mba hitondrana tombontsoa ny vahoaka. Amin'ny maha-teknisiana dia nojerena ireo lesika sy ny zavatra aroso ho an'ny mpitondra izay ho tonga manaraka eo. Nandalo fotoan-tsarotra ny sehatry ny arenakibon'ny tany raha ny voalaza. Zavatra eo amin'ny seha-pitantanana sy seha-piariana ohatr'izao dia fantatritsika fa hoe tena anisan'ny miaina sy nandalo fotoan-tsarotra tokoa ny sehatry ny arenakibon'ny tany tao anatin'izao tetezamita izao fa tsy ny lafiny ara-ekônomika ihany nefa izany fa na ny lafiny sosialy ihany koa satria izay ny anisan'ny tena vokatra azy izany avy amin'izany sehatra azy izany ka ny lesika izany dia mety misy lafiny anankiroa eo ny amin'ny lafiny fampiarana ny lalàna izay misy tao ny azona mpiarina tao ihany koa nefa no tsy azona mpiarina mihitsy ary somarina na ny sarotra izany tamin'ny fitantanana ny asa. Eo ihany koa ny lafiny ara-materialy sy ny ara-vola satria ny fanatanterahana ny asa dia mila fitaovana mila vola izany izay entina miasa nefa fantatritsika fa tao anatin'ny izay roa taona izay dia somary miena sy miena foana hatrany izany ny vola azo nentina miasa izany teo anivon'ny ministera na izany arany dia misy ihany miezaka izay vita amin'izao ataoko hoe fotoana anaovana ny tombanezaka izao satria raha tsy teny fotsiny hoe momba ny fampiarana amin'ny mangarahara teo amin'izany sehatry ny arenakibon'ny tany izany ohatra dia dingana lehibe no nataontsika satria tao anatin'ny roa taona izay nitantanana amin'ny ministera dia misy foana ny tatitra iay nentina izany nampafantarana ny olona hoe aiza marina ny toerana misy ny sehatry ny arenakibon'ny tany eo amin'ny ekônomia nasionala misy ny ezaka maro izay natao teo anivon'ny fitantanana manokana sy ampiariana samihafa izany eto anivon'ny ministera raha tsy teny fotsiny hoe ny zavatra natao tamin'ny fitantanana ny volamena izay tsapanay teto amin'ny ministera ny arenakibon'ny tany fa ny volamena dia anisan'ny akora anankiray izay afaka mitondrana tokoa fampandrosoana ho an'ity firenentsika ity. Nisy ny asa izany izay natao mba entina nitondrana sy nitaritana ny olona hiditra teo amin'ny sehatry ny ara-dalàna tao anatin'izany fitrandrahana sy ny fanondranana ny volamena izany. Nefa moa tsapa ihany koa fa tao anatin'izay roa taona izay dia somary nahitana olana izany izay fitantanana ny sehatry ny volamena izay ary amin'izao fotoana izao araka dia vao may mirongatra ny tsy ara-dalàna eo amin'izany sehatra izany koa dia ao anatin'izay ny fivoriana toy izao dia entina izany manao ny analizy rehetrarehetra ara-teknika, ara-sosialy, ara-politika indrindrandrindra amin'ny hoe ohatrohatry ny ahoana ny tokony fomba entina hitantanana an'izany sehatra izany mba tena hitondra tombontsoa tokoa any firenena. Mikasika ny fanondranana tsy ara-dalàna ireo arenakibon'ny tany dia nilaza ny ministry ny arenakibon'ny tany fa adidy sy andraikitry ny manam-pahefana ny miaro ny sisy tany. Manantena ny ministry ny arenakibon'ny tany fa ny fitondrana mahefa izay isy eo dia hijery akaiky ny lalàna mifeny arenakibon'ny tany sy ny lalàna mifeny seha-piariana volamena.